Iverina kely isika ao anatin'ny vaovao manasingadina ny fetiny Noely moa Efa Noely sahady ihany koa ny andro ho an'ireo ankizy izay beazina eny amin'ny Sekoly Andresena Omaly alahady ary dia nisy ny fety izay nokarakarain'izy ireo izay nialohavan'ny fotoam-pivavahana moa izany. Araka ny fanaony isan-taona dia miara-mankalaza ny Noely ny mpianatra sy ny mpanabe ary ireo tompon'andraikitra rehetra ao amin'ny Sekoly Andresena ka teny soavin'ny merina teny nanaovana izany lanonana izany. Natomboka tamin'ny fanampahavana fotoana izay naharahan'ny lahateny samihafa avy amin'ireo tompon'andraikitra ny sekoly. Amin'ny mahafety azy ihany koa dia nisy ny fampisehoana izay nataon'ireo mpianatra tamin'ny alalan'ny hira, ny tsy anjery sy ny dia. Nisy ihany koa ny fampisehoana nataon'ireo mpianatra toy ny fitendren'ny zava-maneno sy ny dia mirindra ary ny fanatanjahantena. Fa tsy ny mpianatra ihany no nandray anjara tamin'ny fanafanana fotoana fa dia nanentana ihany koa ireo mpampianatra sy ny mpanabe rehetra. Tonga maro nanotrona ireo zanany moa ireo ray aman-dreny sy ny mpianatra sady nijery ihany koa ny talentan'ireo ankizy. L'école privée Andresena dia école d'expression française aty amin'ny Sabosamena aty Anizavavatra. Nisy ny classe catholique hatramin'ny 4e ary amin'ny herintaona manieritreritra miditra hatramin'ny 3e ary tsy mitsarotra manatsara sy manambotra trano l'école satria isan-taona dia misy fety ohatran'ny androany fety fankalazana ny Noely aty dia natao taty amin'ny espace Eldorado ary isan-taona dia misy fety maromaro atao anatin'ny izany hoe carnaval, fête de fin d'année. Tsy mitsahatra ny manatsara ny fanabeazana atao amin'ity sekoly Andresena ity ary amin'ny taona 2024 izao disy ny fanaovana foto-drafitr'asa vaovao ho fantarana ny ambaindain'ny sekoly. Melohany sarahantsika tanteraka kosa fitsinina fohy ny vaovao isan'ny nisongadina nitoy tamin'ity androany ity. Ny fihaonan'ireo mpanao politika nanao sininy soro-dalana izay nikarakarain'ny komity manara-maso ny fampiarana ny soro-dalana na ny CSC tonga nanatrika izany kosa raha moa ny Ankolafiza Felberra Tokolay Tokovavy ankasitrana ianao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mame fotoana anao raha mpitsondray ny tenako filma toko.